Tsiraikitra ny fanadinana teto amin'ny fobe-panadinana ny lycée technique eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga taty maraina ity raha tokony nanomboka tamin'ny 7 maraina zany araka ny fotoana izay efa fanomezana. Raha ny fantatra dia noho ny fitokonana izay nataon'ny mpampianatra ny université izay tsy mankatoy ny fanesorana ny professeur Rabesa Safier Antoine eo amin'ny mahafilohan'ny université azy zay no antony nahatonga izay tsy fisian'ny fanadinana izay. Raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra teto amin'ny lycée technique moa dia tsy nisy ny sujet ary tsy nisy ihany koa ny tompon'andraikitra avy ao amin'ny université saika natanteraka an'izay fanadinana izay. Na dia teo ary zay dia tonga teto ihany ny tompon'andraiky mpanjakana eto Mahajanga izay nitaritiny lehibe ny faritry Boeny nijery ny fomba ampanandehanana an'io fanadinana io izay mandeha rapitso araka ny nambaran'ireo tompon'andraikitra eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga na eo azy izay fitokonana nataon'ireo mpampianatra eo anivon'ny universitény Mahajanga zay. Naneho ny heriny ireo tokona sy mpitaky izay famerenana ny filohan'ny universitény Mahajanga eo amin'ny toerana izay ny lahatra an-dalambe ny maraina teo izay mitondra ny sora-baventy mitaky an'izay famerenana ny filohan'ny université eo amin'ny toerana izay. Nandray andraikitra ny fitondram-panjakana izay tao amin'ny mpitandro ny filaminana nandravany zareo tao anatin'ny bomba mandatsa-dranomaso tetsa ny lohan'ny postra malagasy. Arak'izay moa efa misy ny fanamborana izay nataon'ny mpitandro filaminana ho an'ireo izay nieritrretina tompon'antoko amin'izao tsy fampandehanana ny fanadinana teto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga izay. Nampanantena ny tompon'andraikitra eto anivon'ny lycée technique sy eto anivon'ny faritry Boeny fa hiverina io fanadinana io rapitso ary mitoa ary ny tetiandro izay efa nipetraka fa ho an'izay matière tokony nandeha tamin'ity androandroany ity dia ho jerena fotoana hafa any amin'ny fahavitan'ny fanadinana rehetra vao averina izay matière tokony ho andeha tamin'ity androandroany ity. Eo amin'ny lafin'ny fandriampahalemana aloha azo lazaina fa somary savoritaka kely teto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga ny maraina teo noho izay antony filaharana teny amin'ny arabe zay. Ny zany mpitandro filaminana ny fehezana moa izay fandriampahalemana zay efa miverina tsikelikely amin'ny laona ary efa hita fa miverina mizotra amin'ny andavanandro ny fiainan'ny mponina eto. Hatreto aloha mbola tsy fantatra ny mety hafarany izay fitokonana nataon'ireo mpampianatra ny université sy ireo mpandraraha izay mitaky ny famerenana ny filohan'ny université eo amin'ny toeran'izay. Tsara ihany no manamarika fa teto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga, teto amin'ny fobe-panadinana ny lycée technique eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga izay no tsy nandeha ny fanadinana fa ho an'ny tato amin'ny faritanin'ny Mahajanga dia ao amin'ny faritra efatra izay misy ny lycée technique fobe-panadinana dia ny tao Maintrano, ny Maheva-tanàna ary ny tany Mandritsara kosa nandeha Soamantsara araka ny voalazan'ny tompon'andraikitra izay tale raisam-paritry ny fanabeazana teknika sy arak'asa ato anatin'ny faritry Boeny nanamarika fa teto Mahajanga ihany tsy nisiny izay fanadinana izay tamin'ity androandroany ity.